ahitana lesokatrany ny fanaraha-maso ny fifamezivezen'ny vola vahiny eny amin'ireo seranam-piaramanidina eto amintsika raha ny hita hatramin'izay. Nampatsahivina ireo polisy avy ao amin'ny police de l'air et de la frontière misahana ny saranam-piaramanidina eto amin'ny faritry Madagasikara araka izany ireo lalàna mifehy fifamezivezen'ny vola miditra sy mivoaka eny an-toerana. Nomarihana fa izy ireo no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ireo zavatra rehetra mivezivezy ao an-toerana ka tokony ho entitra amin'ny asa izay atao. Tena ilaina araka izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny SSOC na ny service de suivi des opérations de change izay misolitena ny tahirim-bolam-panjakana sy ny PAF amin'ny fanaraha-maso ireo vola miditra sy mivoaka ary adivana amin'ireo fifanakalozana tsy ara-dalàna mety hitranga eny amin'ny seranam-piaramanidina. Izany indrindra no antony nisy ny fivoriana ny zoma 12 Jolay lasa teo izay natao teny Ivato. Nisy ny fifanakalozana traikefa teo amin'ny Rotota entina hanatsarana hatrany ireo fomba fiasa. Tapaka ihany koa nandritra izany fivoriana izany fa apetraka ny dispositif de sécurité en ligne izay marihana fa mbola vinavina entina hanatsarana ny fanaraha-maso. Zavatra notanterahana taty amin'ny PAF fa zany dia nampafantatra anazy hoe inona moa ny lalàna misy eto amin'ny firenena momba ny fivezivezen'ny vola vahiny eto amin'ny firenena eto dia indrindrindrindra ho an'ireo mpivahiny sy touriste étranger sy ny touriste eto mandeha makany ivelany hoe ahoana fomba hitondrany vola sy ny rehetrarehetra dia raha sendra ka tsy manaraka ny lalàna izy dia notenenina koa hoe inona ny zavatra tokony adidy sy andraikitra tokony sahaniny zareo amin'ny fatratrarana n'izay zavatra tsy mety izay dia hoe inona ny zavatra mety hitranga ao aorianan'izay. Efa misy vina ve toko eritreretinareo hanatsarana le fiadiana amin'ilay changement sy ilay hoe fisavana ety aéroport. Araky ny resaka natao tao anatin'le fizarana traikefa moa zany dia hoe ametraka système relié ohatran'ny gasinety zany ny service de suivi des opérations de change izay angatahana fakantaovana ny DGT hoe hoekeny sa tsy hoekeny zavatra hanamora ny contrôle rehetrarehetra momba ny allocation de voyage. Nilaza moa ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny PAF fa vonona ny ara-iasa amin'ny tahirim-bolam-panjakana ao anatin'izay fanatsarana ny fanaraha-maso ny vola miditra sy mivoaka eny amin'ireo seranam-piaramanidina izay. Mahakasika an'izay dia izahay tanteraka nangataka teo anivon'ny trésor mba ampahafantarana anay ny tena obligation anay sy ny droit anay. Ary nisaorana tanteraka ny traikefa hananana ny service nampitana izany satria namaly tanteraka ny eritreritra anay sy nifandraika tanteraka ny zavatra nangatahanay tanteraka ilay izy. Ary ngamba no andrasana ny fomba fanatanterahana an'izay mba tsy hisy intsony ny faniliana andraikitra sy ny ataoko hoe tsy fahazotoana amin'ny fanatanterahana an'ilay izy. Ny police pirenena moa dia service anankiray misahana indrindra ny fampiarana ny lalàna ary mitazona atao ny état de droit. Ny PAF manokana dia raha miteny frantsay milazana azy teo vitrine satria porte d'entrée porte de sortie ny eto amin'ny territoire malagasy izy. Dia mahakasika an'izay indrindra dia manana mission spécifique zay mission de sûreté de l'aviation civile, sécurité de l'aérologistique ny aérogare. Fa manoloana andreo koa mbola misy mission maromaro ohatra fotsiny hoe restauration de la discipline, ny lutte contre la corruption, ny lutte contre le trafic de tout genre izay ifandraika tamin'ilay information sy formation mihitsy ary angamba ilazako azy nataonareo teo mba hanamatevena an'izay ary farany ny lutte contre les fraudes documentaires. Ireo zany ny ezahanay tanterahana mba hisian'ny hoe polisy manana traikefa feo eto anivon'ny aéroport satria na iny foana tsika hatramin'izay hoe polisy passoir PAF ezaka izay ny analan'izay ary mitanjona dia hoe manome amin'ny teny frantsay mialatsy indrindra le hoe donner une image qualitative à la police nationale surtout à la PAF. Dia zany ny tanjona voalohany indrindra eto. Dia zany ataoko hoe ahoana ny ahafahana manatsara an'izay na amin'ny forme na fond io dia tadiavina zany izay raha izay amin'ny alalan'ny renforcement de capacité au personnel zay ohatran'izao ataontsika izao zany.
mahatsara kajy mahatsara fihavanana